Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ity alin'ny zoma ity ampitiavana no anasananao hanaraka izany hatramin'ny farany mandevy ny rahapirenena fantanena apetraky ny sarababem-bahoaka izany raha vao miresaka n'izay hoe mandevy ny rahapirenena dia ny sosialim-bahoaka avetrany no ao an-tsainy ny maronisa hoe misy fiovana na mivoatra ve ny sosialim-bahoaka raha ny rahapirenena tatoato dia nany hoe tao anatin'izay nidirana tamin'ny repoblika faefatra izay dia saika takona izay resaka hoe sosialim-bahoaka izay amin'ny ankapobeny izay no hitondrantsika ady hevitra amin'ity anio ity iresahana ny manodidina an'izay satria everina fa isan'ny singa iray ao anatin'ny rahapirenena tsy tokony ho tsinotsiniavina izany hoe fivoaran'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay isan'ny fototra mampisy ny mpitondra ary antony izay mampijoro ny fitondram-panjakana ihany koa izay hoe fitsinjovana ny vahoaka amin'ny ankapobeny izay manambahiny isika amin'ity anio ity tahaka ny mahazatra avery amin'ny ankavanako ankavira ho antsika mijery fahitalavitra nisy lombavim-bahoaka ny Madagasikara lany teto Antananarivo amin'ny boriboritany fahatelo raha Johnson na Lanto Arjona tonga soa ianao Andriamatoa sy lombavim-bahoaka faly miaraba Andriamatoa Nkajy. Ny vahintsika manaraka dia avy eto amin'ny ankavanako ato ihany ny mpanao gazety mpamakafaka politika Soava Andriamarotavika tonga soa zoky manatitra ny fiarabana. Ary ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Andry Rakotonirina izy dia filoha nasionaly ny OMDHL miantsehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona syndikalista ihany koa tonga soa tompoko. Miarabanao tompoko ary miaraba ny isan-tokantrano. Ny vahintsika faefatra dia Andriamatoa Barson Rakotomanga syndikalista ihany koa avy eo amin'ny SVS Ambatovy tonga soa eto amin'ny fandarana tompoko. Faly miaraba ary mankasitraka indrindra. Izay no ela izy efatra amin'ny rahalahy ireto zany no iady hevitra amin'ity anio ity hitondra fanampanazavana fanampahalalana ezaka ihany koa ampitombo ny fahafantarantsika olo-pirenena na ihany koa ny fahazahoantsika olo-pirenena ondrahiko ny fitenenana momba ny rahapirenena ny ezaka izay nanontany ny olon-tsotra teny rehetra teniny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny fahitana n'izany sosialim-bahoaka zany amin'izao fotoana izao raha antsika ny hevitra izy ireo. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana fahitana farafaratsy ohatrany tsy mijery izy raha fahitako azy loha dia tena tsy mijery ohatran'le hitanao zao amin'ny jiro zao dia ohatrany maty foana dia tsy hita hoe ahoana ndray ny fikaraman'ilay olona ao anatin'le jiro nefa le jiro maty dia ahoana zay le fiveloman'ilay olona amin'izay nefa mba mikasika amin'ilay jiro iny fivelomana izay zany aloha zany aloha dia tsy hitako hoe za aloha zany mbola tsy nahita hatreto fa tsy haiko izay manaraka eo na ahoana mbola tsy nahita zany tena tsy ny entana misontra paraky ito zao fivelomana kelina mba enjehan'ny fanjakana tsisy mikarakara mihitsy na vidim-piainana raha melafo be ny entana tena tsisy fikarakarana mihitsy izany fa sahirana ny vahoaka eo amin'ny resaka fanatsarana an'ilay sosialim-bahoaka aloha ohatra ny tsy hitako mihitsy hoe mihatsara na mihanina fa atao izay rehetrarehetra mandeha dia mitovy daholo fa tsy mamisy hoe fihatsarana na avy amin'ny fiainana arina izy vao mihasarotra noho ny taloha hatramin'izay aloha mbola nilamindamina fa zao vao mba isy amin'izay fanatsarana amin'izay amin'izao fitondramamy zao mba isy fanatsarana amin'izay ngambana satria hitanao mba ela izy nananina an'io zavatra io moa izy koa ny tena mahavita an'io zavatra io ny tena marina amin'ny fanatsarana an'io tanàna tikatra momba fanatsarana ny tanàna izy ny mahavita anazy za zao mitarika sarety za mamelona vady aman-janaka nefa tokony mba asiana hoe asiana tompona andraikitra ihany zany io rehefa any aoriana any le fiainam-bahoaka zany amin'izao ohatrany tsy hitan'le fanjakana mihitsy izy atao tena marina fa raha samy mandeha samy mitady eny zany mivahoaka amin'izao vahoaka maraina dia mody ariva samy manao ny zinana zao mivahoaka amin'izao ny tena izy fa tsy hitan'ny fanjakana mba tokony jerevanao mpitsondreo ihany le izy fa tsy variana amin'ny politika fa tsy zany zareo ny tena izy sosialim-bahoaka aloha izy zany azonao izy ndraindray zany ohatrany hoe misy fanilikiliana zany ndraindray fanilikiliana an'le ohatrany hoe majinika zany ilikilika ndraindray nefa ny tsy tokony ahilika le majinika fa vao mahay miakatra anaty ny tena marina tena miakatra daholo rehetrarehetra misy dia sahirana le olona zany tena fahitana amin'ny sosialy amin'izao tsy hitako izay atao amin'le izy fa tena
ohatrany tsy mele zay aty ambany zany ohatrany sahirana be am'le izy amin'ny sosialim-bahoaka sahirana be misy mitady misy ary vao mihinana indraindray ary tsy mihinana misy. Eny ary zay zay olona sendra mpanao gazety fotsiny teny atsena teny no nanontaniana Andriamatoa Solombavam-bahoaka raha Johnson Nalanto Arjona mifantanina mitovy hetsika na ny asa mivaingana momba sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao aiza ho aiza le izy. Mananitra ny fiarabananareo mpijery tena mipetraka tokoa zay fanontaniana zay hoe aiza ho aiza tokoa moa ny hetsika na ny zay tetikasa momba ny sosialim-bahoaka. Raha jerena ny programme napetraky ny gouvernement tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe maro be tokoa ireo zavatra mahakasika ny sosialim-bahoaka. Raha mahita nefa ankehitriny hoe ohatrany mbola tsisy miainga tokoa izy ireo. Ny programme an'asa matetika tsy misy mihitsy zany hoe programme an'asa ratsy ho an'ny firenena. Fa ny mahasamy hafa azy foana dia amin'ilay fampiarana an'izay programme an'asa izay. Satria rehefa misy ny programme an'asa ka tsy miatra dia mitovy amin'ny tsy misy ihany zany le izy. Hatreto zany ohatrany mahatsapa zahay Solombavam-bahoaka ny tenako moa indrindrindrindra rehefa mandeha midina eny anivon'ny faritra nalan'ny tena dia arak'ireny hitantsika tamin'ny tenen'ny olona nanontaniana teo aloha teo ireny hoe sahirana le vahoaka. Sahirana le vahoaka amin'ny fitadiavana mivokatry ny délestage ohatra. Voalazany teo hoe tsisy ny jiro ny vidim-piainana miakatra ohatrany hoe tsy nahatsapa fiovana izy zany hatramin'izay nateo amin'ny sehatry ny asa azy tsy nahatsapa zavatra ny tsara izy nefa na tiana na tsy tiana izahay amin'ny mahatompona andraikitra tsy maintsy manazava ihany koa ny sain'ny vahoaka hoe mety mila miandry ihany koa nefa tsy sanatria akory hoe manome vahana ny eo amin'ny ivom-panatanteraka fa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tena tsy maintsy miaino an'ilay vahoaka ary tsy maintsy mampianatra azy ihany koa hoe misy zavatra mety tokony ho andrasana ihany koa nefa fa misy adidy ihany koa zany ho anay solom-bavam-bahoaka miteny eny anivon'ny-panatanteraka hoe mety mandoda tabatra hoe aiza ho aiza le izy fa tohatra ny lasa ho resaka fotsiny le izy toa lasa ho resaka kabary fotsiny le izy. Efa impiry no nandonda tabatra ny député Madagasikara? Efa maromaro ihany ary izay angamba no anisan'ny ohatran'ny hoe mahagaga ny olona indraindray. Nisy fotoana rahantsika malala tsy voaela akory zay nisy ny motion de mise en accusation pour déchéance iny. Tsara mampahafantatra ny vahoaka mba tsy adino ny vahoaka hoe ny PMP anie no anisan'ny nanao an'iny motion iny. Zany hoe les plateformes pour la majorité présidentielle nanoana ny motion iny satria nahatsapa hoe misy zavatra mbola tsy miainga misy zavatra mbola tsy vita. Eny ary Soavandriamaro Tafika ny hevitrao manoloana an'le sosialim-bahoaka amin'izao état na zava-misy momba an'izay za mieritreritra hoe rehefa resaka izay hoe sosialy zay tsika dia veriko hoe adidy aloha manana zava hoe ina marina moa le sosialy sao dia mifandiso ny fomba fifandraisana azy ny sosialy dia mifamatotra amin'ny zo fototra maha olombelona voateraka eto ambonin'ny tany ny zanak'olombelona dia tokony hisitraka an'izay zo fototra misy karazana izy hoe zo iaina aloha voalohany indrindra voantoka ve zay fiainana hoe zo iaina zay na dia eo anivon'le reniny fotsiny azy iny reniny iny ve afaka mamenono ara-dalàna ara-pahasalamana le zaza mba hahafahany zaza miaina io zaza io ve ao atokantrano ao na ny rivotra iainany ao aza ve mba mifanandrify amin'izay filan'ny toe-batana maha-olombelona zava-mananaina azy zay sady ao anatina kizo kely zara raha 2 metatra amin'ny 3 metatra iainan'izy menakafy kely zay zany farafahakeliny dia akoatra hoe zo iaina zay zo isakafo filana fototra ny zanak'olombelona zany rehefa miala amin'izay dia miditra rehefa le bebe le zaza dia manana zo tokony hianatra inona ny antoka ahafahana mametraka hoe tena mipetraka izay zon'ny olombelona amin'ny fianaran'izay dia mifanindran-dalana amin'io zo ahazo fahasalamana inona ny fipetra takiny izay rehefa le bebe vita amin'ny fianarana ohatra zo iasa dia eo am-pierinasa izy manana zo ahazo karama fa tsy karama arak'izay tian'ny mpampiasa fa mifanandrify amin'le filana fototra ilay maha-olona ihany koa zo anana trano fonenana zo afaka iriary eny anivon'ny tontolo mpiarahamonina
zo anana fitonitsaina ao anatin'izay fiainana kapoen'izay amin'ny lalany amin'ny alalan'ny fandrimpahalemana sisa zo afaka ihany koa miala voly zo manao fanatanjana reny rehetrarehetra zany hoe fiainana kapoben'ny zanak'olombelona dia mamatotra ny antsoina hoe sosialy ka ny zavatra takin'izay dia mila lamina matipaika zay le antsoina hoe politika zay zany no fanazavana ety am-panombohana ka rehefa miresaka tsika hoe aiza hoaiza le zo dia ozy aho hoe na ny farafakeliny amin'ireo voatanisak'ireo azy dia manahirana any miteny hoe tena afapo na voavaly araka ny tokony ho izy amin'ireo zo resantsika ireo misy andraikitra fototry ny fanjakana misy le antsoina hoe ny olo-pirenena dia manana zo koa hitaky an'le isitrahany an'izay fa misy ny zo zany hoe tena ara-boajanahary tsy azon'izaniza hiadikevitra fa dia hoe zay le zon'le olona fa misy zo takiny kosa eo anivo ny fiainan'le fiarahamonina rehefa voavaly reo dia mandeha araky ny eritreretana azy le hoe miaina araky ny fiarahamonina sosialy azy ao anatina vie en société zany le olombelona Andriamatoandry rakotonyrina entoko marina ny voalazany namana rehetrarehetra teo hoe ny zavatra tsikaritra anay zany satria zay moa zany mandeha hatrany amin'ny faritra roambyroapolo any mijery ny olana misy any amin'le olona rehetrarehetra any misy izy io tsy azo lavina zany nanao daholy nanao fa tsy mirindra zay zany ny zavatra hita ary tsy miatra ihany keo da dito tsara fa hoe Madagasikara ny nanao lay fanambarana iraisam-pirenena mba ny zon'olombelona ary voalaza ao zany atao hoe cadre de vie nyresahan'ny namana rehetrarehetra zany sy ny fahasalamana sy ny fampianarana sy ny zon'ny vehivavy sy ny zon'ny ankizy fa ny tena marina dia tsy ampiarina le izy fa resabe ary raha misy ampiarina le izy dia petatoko ny akamaroany zavatra atao zany zay zavatra hitanay ary raha ampiarina ihany koa aza le izy dia hoe ny andrenivohitra ihany ny jerena fa ny any ambanivohitra tsy sahanina tsy jerena tsy mitovy zay zavatra zay ary ny olo-pirenena koa amin'izay zo isan-karazany zay dia hoe be da be ngeny mandombaravarana amin'ireny ministère reny le olona avy any ambanivohitra mba miditra fa tsy voalay mihitsy na audience zany tsy eno mihitsy tsy resahana mihitsy ary ny hevitra farany ny tiako resahana koa dia ny hoe ny zavatra tsikaritra dia ohatrany tsy mahafantatra tsy au courant reo mpitondra reo raha ny tena marina fa olona sala amin'ny zoro le zoro matsy dia olona naterina fotsiny amina toerana anankiray fa tsy fantany le zavatra atrehany dia lasa dia mapetatoko an'le zavatra fa sala amin'ny hoe zoro hitarive fotsiny rehefa misy olana dia mamany iny fa tsy tena miditra amin'le fin fond le problème nefany ho an'ny firenena le izy eo ihany koa ny mpanjanaka manahirana amin'ny zavatra mpanjanaka eny idirantsika Andriamatoa Barsona rakoto manga aloha ia ny marina le voalaza reny ny nanambara teony reportage kely nataosika teny amin'ny olona rehetra reny fa isika rehetra miara-mahita ny zava-nisy tato amin'ny firenena tato anatin'izay enim-bolana voalohany ho an'ny ity taona ity hoe inona le esika raha misy ny hoe événement sio dia resaka miasa resaka syndicat ny mpiasa dia isan'ny vahoaka ihany keo fa zany akolafy anankiray izay voafeh dia eo zany itenenantsika mampametram-panontaniana ihany tena misy tokoa ve ny manahoana sosialim-bahoaka maaraka zay resan'ny namana teo ihany zay moa zany le izy hoe misy manao any fa mety tsy hita dia eo zany le petrahan'ny fanontaniana hoe anahoana no tokony hanaovana le sosialim-bahoaka zay zany no jerevantsika hoe tokony ho jerevana zany ny ampiasaina zay sosialim-bahoaka zay hanasarana azy satria matoa ny tabataba zany ny raha hoan'ny mpiasa rehetra zany misy zavatra tsy milamina ao ary mampetra-panontaniana tokony ho jerevana ahoana zany ny fomba tokony andamenatsika azy manomboka izao satria mila jerena io iza ny tokony atao lara-pahamehana dia tahaka ny ahoana no andao atao hoe hanome sopapa ho an'ny fitondram-panjakantsika entina mampimetraka araka ny tokony ho izy an'izay resaka hoe sosialim-bahoaka izay soavandre maro tafika angamba dia ny somba-bahoaka Madagasikara ny fahatako azy raha amin'ny fiainana misy atsika amin'izao fotoana angamba lara-pahamehana daholo ary zay mahatonga an'le misy fitsinjarana asa ao anatina rafi-piarahamonina anankiray zany hoe ny mpamokatra dia tokony homena ny antoka ahafahany mamokatra amin'ny lafiny rehetrarehetra ny mpisehatra eo amin'izay raharara sosialy zay dia tokony amena ny fahafahany manatanteraka an'izay andraikitra iantsoroan'izay ny mpitantana amin'ny fanjakana dia iantsoroana andraikitra sy adidy amin'izay heverina fa tokony ahafahany manatanteraka zay ary hatreto dia ireo mpitondra fanjakan'ireo ihany no mahafeno ny fipetra ahafahany manatanteraka ny andraikiny fa tsy vitany mena fahefam-panjakana izy
eo ampelatana ny vola zay tokony anatanterahany azy, eo amin'ny mpiasa-mpanjakana, ny fitaovana amin'ny ankapobeny sisisa sy ny sisa. Zany hoe tsy misy antony zany tokony tsy havitany ny mpitondra fanjakana, ny andraikiny sy ny adidiny, eo amin'ny famahana ireo olana mamatotra ny fiainan'ny mponina andavanandro, eo amin'ny fanatanterahana ireo zo tokony isitrahany le olo-pirenena amin'ny andavanandro. Ny tany saiko reo ny farafahakeliny tokony tsy ho ambanin'ny zavatra ao anatina rafi-piarahamonina anankiray nefa tsy tontoso zay. Ny olo-pirenena mety manana fahavitriana hiatrika ny asany aman-draharaha andavanandro, fa misy sakana tsy ahafahany manatanteraka an'izany, ohatra hoe tsy fandriam-pahalemana. Izy ary ny tompona andraikitra amin'izany fanjakana, ohatra hoe vidim-bokatra, lasa kivy izy rehefa ohatra ka tsy mifanandrify amin'izay heveriny fa filana ilainy ny takalon'le vokatry ny atsembohany. Ahoana ny fomba fifampitondrana ao anatin'ny orinasa? Mbola manana ny vahohony ve ny mpampiasa na ny fanjakana? Ahoana ny fomba ahafahana mifampifehany anaty rafi-piarahamonina? Mbola le tompo menaken'le mpitondra fanjakana ve mangeja ao anatina fokotany ao anatina commune anankiray? Zany rehetrarehetra zany lamina heverina fa tokony andeha araka ny tokony izy raha to ka voaja le fepetra isan-karazany, miainga amin'ilay lalàna voafaritra zany, miainga ihany koa amin'ny fahafahan'ireo olo-pirenena ao anatina rafitra anankiray hoe fiarahamonina anankiray mifanometanana eo amin'izay fanaraha-maso ny fomba fanatanterahana n'le fampivoarana sy fampandehanana n'le fiainan'le fiarahamonina. Raha maheno anao dia ohatra mieritreritra hoe lasa teoria zao zany resantsika andriamato solombavam-bahoaka, ahoana ny tena mahatonga an'le tokony mba hoe tonga dia ho hita hivaingana eny amin'ny vahoaka? Marina dia marina mihitsy ny tenen'ny raha soava teo, ny tsisy mahadiso azy fa ny zavatra anankiray tsara marina fotsiny dia le zavatra iainantsika. Ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fitondrana ny raharaha-pirenena, zany hoe ho an'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra ny eo amin'nivon'ny mpanatanteraka. Rehefa tsy misy ny vola dia tsy afaka manao inenina. Io moa raha antsika malala hoe hatramin'izao aloha zany tsy misy vola ao, tsisy vola ao amin'ny kitapo-mpanjakana, sahirana daholo ny ministera. Ny LFR, ny loi de finance rectificative mbola tsy nivoaka ny loi de finance rectificative. Za akory tsy miteny hoe marina ny mpanatanteraka, fa misy andraikitra lehibe miandry ny mpanatanteraka ny ahafahana mahita lalam-bola, azahoana vola, ahafahany miainga sy mametraka n'izay zavatra rehetrarehetra zay. Satria ny zavatra ny tenen'ny rahalahy soava teo zao misy ampahany zany tena ilana vola mihitsy manatanteraka azy. Misy ampahany zay miankina tanteraka amin'le atsotsika hoe volonté politika fotsiny. Reny zavatra miankina amin'le volonté politika izay no tiako marihana sy entina amezana tsiny ny tompona ndraiky mpanjakana zay tokony hanao an'izay ka tsy manatanteraka an'le izy. Fa zay zavatra miankina amin'ny ara-bola dia io rahantsika malala raha mahita io tsy maintsy mitady zay fomba ahafahana mamatsy vola ny kitapo-mpanjakana aloha. Tsy maintsy mametraka zany zay le ataoko amin'ny teny frantsay hoe situation économique favorable, mba ahafahana mijery sy ahafahana mametraka n'le sosialim-bahoaka zay tiatsika ho resahana ankehitriny. Mitovy hevitra amin'izay ve anareo syndicaliste Rabato Batson Rakotomanga? Mazava loatra ny marina tokoa ny resaka hoe hitovizana ao anatin'izay ny resaka vola, fa ny asany tena tiako tsindrina kely ao anatin'izay fotsiny le hoe misy matsiny fifehezana izy io, zany hoe misy ny lalàna mipetraka hoe ty any ty dia misy lalàna hitondrana ny fiaretana ny sosialim-bahoaka, ka iny ihany koa zany isany anankiray matetika manahirana be ao anatin'izay le hoe raha ohatra misy lalàna feheza, satria tsy voatery ny mpitondra fanjakana ihany no manao sosialy, misy ny any amin'ny privé, zany any amin'ny privé, raha any amin'ny privé any reny zany mino aho fa raha ny vola mety tsy dia zay ny mety hipetraka, fa eo amin'le resaka lalàna indray ny any ny tena olana rehefa ampiarana hoe ahodiny makany amin'le tombontsoan'lay mpitatana fa tsy makany an'le tena hoe inona le sosialim-bahoaka, zany hoe tokony ho jerevana zany ao anatin'izay ny raha ny fampiarana n'izay lalàna izay mitantara tsara hoe inona marina tena lalàna, ahafahana misasaka tsara hoe sady mijery lalàn'ny sosialim-bahoaka no mijery ihany koa mazava loatra ny fampandrosoana n'ilay orinasa raha amin'ny orinasa no resahana. Ianao zao amin'ny syndicat Ambatovy fanga misy olana iombonana le zava-misy.
mazava loatra raha ny resaka orinasa Ambatovy eny tsika miarana hita fa raha ny fihetsiketsehana syndikaliniste eto Madagasikara tamin'ity taona ity tao Ambatovy nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'le grève taony Ambatovy no ninona noho ny resaka sosialy mihitsy nahatonga an'izy io voalohany hoe nisy resaka olana teo amin'ny fitantanana dia tao anatin'izay zao fotoan'izao niditra le hoe nanao chômage technique Ambatovy chômage technique izy tonga de hoe ty misy chômage technique natao tao nefa ay tena efa nydiniana izy aty aoriana aty ny tena marina tao anatin'io dia resaka fotsiny hoe tsy te hanaraka an'izay le resaka hijery le tombontsoan'ny mpiasa zay izy no teny ataony fa rehefa misy mpiasa zany mitaky an'izay tombontsoa ao anatiny hoe tia ny lalàna tokony arahany satria efa mipetraka dia niditra n'izay fitokonan'izay moa zany dia nanao an'izay chômage technique ahafahana manilika nyrenyle solotenan'ny mpiasa izay mitaky ao anatin'izay somary nanaitra kely le izy satria ny Air Madagasikara ny grève ny Jirama io ny grève ny CSS ny grève mpianatra ny grève ny Ambatovy reny ny grève misy resaka sosialy foana ao anatin'le izy io le fantaniko teo hoe le fomba tonga dia ahitana zany hoe io fa miasa zay mamaolana ao anatin'le izy inona mety mahatonga le izay zavatra tsy hita tena mivaingana hoe ty izay efa miasa fitondram-panjakana mamaolana ankoatra le olana arabola ny resahany député marina zany ny zavatra mahavarina ma tsy dia ohatrany hoe akasarotintsika le olana fa ny fatahina azy zany ny fanadidina zay nataony hoe servitanana malao daholo le izy le vola zany angela zay ko anareo fa raha atotaly ny vola nampidiry ny vazaha teto Madagasikara ka andramatsika hoe andao mba totaly izy ohatrinona zany ohatra amin'izay nisy ny firenena zay be de be tsy vola le olana zareo sakafom-bahoaka ve dia manahirana mampanano mitarika an'izany resaka sécurité any tany ambanivohitra any ve dia mahasarotra ny manao an'izany ny préoccupation ny tanora ny resaka chômage ve dia manahirana manao an'izany rano fisotro ve dia ho sarotra manao an'izany fa compliqué tsika zay le izy fitafiana zany mbola ao anatin'ny cadre de vie daholo zany ny fahasalamana fa itsika zany baikon'le vazaha na vahiny mbola tsy décolonisé koa zany le firenena ao anatin'le zavatra dia lasa mametraka amin'le hoe le vola fa itsika mihitsy ny tsy vonona amahany le raharaha ary ny tena olana dia ao ambadika io fa nahatosaka eto ange le vola ka mbola betsaka le corruption lazaiko anareo hoe tangosan'le manam-pahefana na le mpitondra tompona ndraiky tamin'le setra misy azy tsirairay avy le vola zay ny zava-doza indrindra fa ny corruption zay ataony vahiny manome le vola koa satria raha 100% ny vola atobany eto mety 20% ihany ny tonga eto Madagasikara fa sisan'izay miverina makany ihany ka any zany le olona satria efa mikaikaika le vahoaka efa ralibol mihitsy le vahoaka amin'le resaka fahasahiranana ary mora nefa mamahany io mora ny mijery an'io na mampiona an'le vahoaka any sécurité na vahoaka zany lazaiko anareo fa raha hiteny fotsiny zao any Amandoto dia ny vahoaka any manan-karama miaramila mihitsy manatitra vary 5 kilo na 10 kilo isan'olona isécurise an'le olona any an-tanàna any fa matahotra zany le olona tsy hitantsony zay atao anatina fiarahamonina any an-tanàna any misy zavatra isan-karazany manahirana dia fakana vola zao nandalovanay hitanay angalana vola ny mpianatra manao CP na manao BPC dia zany rehetrarehetra zany angely atako anareo hoe servitanana malao mamahany zany fa le zoro mamahan'le problème tsy tena miditra amin'le tena olana miditra amin'le tena mijery an'le zavatra mivatana sy mibaiko an'le tompona ndraikitra apetraka any amin'ny tsirairay avy fa dia manao abus de pouvoir na ohatra zany tsara ihany manamarika tsara manamarika nisy zavatra ray niteneniko teo hoe le volonté politique io volonté politique io zany le finiavana andeha anaovana zavatra fa io na tiatsika na tsy tiatsika tsy ho ampy hitondrana firenena tsy misy firenena eto ambonin'ny tany mandroso tsy misy vola ombonambe zay ny fitaovana hoentina raha ohatra tsika ka andeha amin'ny herintsika ho an'ny miaramila anao ny ampandry fahalemana ny faritra raha hoentina mibaiko fa tsisy fitaovana tsisy fandrim-pahalemana mipetraka rehefa miresaka fitaovana tsika nefa dia efa miresaka vola ihany nydikan'izay misy zavatra zany azon'ny mpitondra tanterahina raha ohatra ka tsy miankina amin'ny resaka vola be dia be ny zavatra azo tanterahina amin'ireo zavatra azo tanterahina ireo manaika hoe misy tsy tanteraka raha raisitsika fotsiny ohatra ny olana teo anivon'ny Hermad tamin'ireny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny Air Madagasikara ireny hoe niandry fotoana ela be le fitondram-panjakana zay vao nietsika nandamina an'le izy zay zavatra zay tsy mila vola
zavatra ohatr'ireny zany tsy mila vola dia reny ekeko mihitsiny hoe le finiavana ara-politika anao an'le izy no tsy ampy na tsy misy dia lasa mitondra any amin'le fatiantoka le orinasa hatramin'ny sosialy ny be deaibe miasina amin'iny raha vao maty antoka le orinasa dia le sosialy vahoaka sosialy le mpiasa zany miara-potika ao anatin'izay zavatra zay dia tena manaiky mihitsy ny aho hoe marina dia marina tokoa zay fa rehefa andeha anarina ny ery Madagasikara amin'izay kosa tadio fa tsy maintsy mila vola amin'izay satria na ny fanajariana ny fitaovana hoentin'ny ery mady asa ary efa mila vola betsaka zany hoe misy atanatohatra ihany zany le izy raha tiatsika raha zay ny tiany kambary misy atanatohatra afaka miditra amin'izay lafin-javatra anankiroa zay a zany hoe le resa-bola sy le finiavana politika ekeko le hoe vola mifototry ny zavadrehetra ozatry ny fiainanao sika malagasy fa ny hoe finiavana politika dia veriko hoe tokony faritana aloha voalohany inona aloha le politika tokony ananana finiavana eo matsy ny olana eto amintsika raha iresaka tsika ohatra hoe voafakimaly ny amiraly ratsiraka ny tanisan'ny zavatra natao tamin'ny fotoanandro éléphant blanc ozy vao mbola isan'ny teneniny zay ny amin'ireo le orinasa be deaibe izay natsangana tamin'ny fotoanandro zany hoe nisy volana ampiasainy tamin'ireny ny antsoina hoe investissement outrance zany hoe fampiasam-bola amin'ny aopapany tsy hoe le volany tsy nisy fa nisy le vola ary nisy koa le finiavana fa finiavana ho any amin'inona zay matsy le olana dia eo mahatonga anay tena hoe inona aloha le politika tokony ananana finiavana ny politika teto amintsika hatramin'izay ka nanana ny mpitondra fanjakana finiavana dia ny amin'ny hoe ahoana no ahafahana mahazo famatsim-bola avy any velany dia zay mahatonga antsika voafatopatotra sy voateritery sy voabaikobaiko satria le famatsim-bola dia le olona tompon'le vola avatsy no tsy maintsy mibaiko mifandray zany amin'ny hoe ahoana ny fomba fitenananantsika fiandrianam-pirenena ahoana ny fomba ahafahantsika tsy miakin-doha dia za milaza hoe azotsika atao tsika malagasy za tsy miteny ny hafa fa tsika malagasy afaka atao azotsika atao ny mampiodina nyty fireneny ity tsy miakin-doha amin'ny any ivelany fa rehefa miakin-doha amin'ny any ivelantsika na diso tafahoatra na kelikely dia tsy maintsy mitavandra vola avany dia rehefa mitavandra vola avany tsika dia tsy maintsy baikon'ny tompon'le vola fa itsika eto manana loharanombola azotsika amironana vola tsy akinantsika aloha avy amin'ny any velany io tsy andrasantsika baiko na tsodrano fa ny olona rehetra eto nanao lava-piringa aza dia miandry mpiara-mimbonatoka miandry famatsim-bola fa hoe ahoana dia ampifandraisy kokoa amin'le hoe tsy dia ekeniny saiko loatra le hoe ny vahoaka ao anatin'le commune no anatin'ny fokotany no ndeha hiantoka vary ho an'ny mpitandro ny filaminana na le ray aman-dreniny mpianatra no ndeha anakarama mpampianatra manokana nefa sekolim-panjakana no resahana zany zany a tsy tokony ho azo eritreretina ao anatina rafim-piarahamonina mieritreritra anatsara sy anasoa an'le sosialy nyle mponina eto amintsika manana arena be deaibe tsika na ho resahana hoe mivoaka tsokosokony na resahana hoe mivoaka ara-dalàna io tsy misy miditra mihitsy ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny vidiny reny inona moa reo hoe mivoaka ara-dalàna sy mivoaka tsokosoko mivoaka tsokosoko efa iarahantsika malala volamena andramena sokatra sy ny sisasisisa tsy misy miditra ao anaty kitapom-panjakana nefa tokony ahafahantsika miatrika an'ireo sosialy akapobe ny tanysaintsika ireo ny mivoaka ara-dalàna koa mitovy amin'izay ao ambatovy firy milliard de dollars miditra ao isa-taona fa 20 millions de dollars mba miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana 20 millions de dollars avy eny sandan'ny arenantsika zay trandrahanao isa-taona maninona ny tonga amin'izany endri-javatra zany satria le mpitondra fanjakana eto amintsika dia tsy manana an'le politika ho amin'ny fitsinjovana le tombotsoa-bahoaka fa litany fotsiny le mba ho fitsinjovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena dia ohatra ny fanesona le izy fa raha miresaka amintsika raha ny vola fotsiny izay miditra amin'ny vokatra ao ambady viona nikel na cobalt tsy mila mitady volany amina tenarany banque mondiale sy FMI tsika fa afaka mampiodina ny fiainana amin'ny ankapobeny amin'ny ampahany betsaka amin'ireo sosialy ny tany saintsika ireo ary na izany hoe fandripahalemana etohan'ny vahoaka zany zany ane ny zava-misy any amin'ny firenena hafa vahoaka tsy mandoa etrany e fa ny arenan'le firenena natao zay fomba hitantanana azy araka ny tokony ho izy hitsinjarana azy ikarakarana ireo foto-dravitra sy takin'ireo sosialy isan-karazany ireo maninona ny vitany fa tsy vita ty amintsika zay satria le politika le mpitondra tsy mifototra amin'izay fikatsahana le tombontsoan'le vahoaka zay mahasoa an'ireo vahoaka zay ndao tsika hijeriny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe
ahoana zany ho azy zao no atao inona zany ny sosokevitra amitsika hoe mba metrahana lala masaka izorale sosialim-bahoaka araka ny tokony ho izy amin'izay ny eritreritro zany aloha za zany tehiteny hoe marina fa ilaina le vola fa misy fikaroana teto ampelantanako ty nataona manam-pahaizana anankiray hoe any amin'ny fahafito any no ilana an'le vola ka raha sanatriny zany ataonao any voalohany le vola dia tsisy zavatra vitanao zany le fitantanana ny firenena zay mitavandra zay zany teneny soava zay zava-dehibe zay fa tsika zany tena anisan'le mitavandra eto ohatra fotsiny ve andamina an'le hoe eto amintsika eto Madagasikara ny raha sosialim-bahoaka ohatra hoe asa fotsiny zany resaka chômage ifandovana nge ny asa ny zanaka colonel ihany ny lasa colonel ny zanaka ny ao amin'ny tribonaly ihany ny lasa miasa ao amin'ny tribonaly ny ao amin'ny finansa dia izy menakavy ihany no mifambomboatra eo zany rehetrarehetra zany ho alamina ve mba hanarenana an'le fiarahamonina any ambanivohitra kely ihany na le olo-kafa zay tsy ao anatin'ireny kory reny dia ho sarotra tsy mila voly zany fa itsika mihitsy le volonté mihitsy zany no manahirana azadino fa roa pahatelo ny mponina eto Madagasikara zany zao efa mahantra dia tsy mbola hanaitra ve zany tsy tokony afaka atao ve mifandinika an'izany hoe hijerevana an'izany hoe na trano fonenana le trano fonenana nela zay koanareo fa mampalahelo be zany io no miakina amin'le resaka fananatany koa io le fananatany koa ny amin'izao fotoana zao efa mba voalamina aza teo le lettre de politique foncière dia misy aporisiany vazaha indray ny sasany dia akorotana indray le lettre de politique foncière jerevana indray hoe zao satria zay namatsy volanareo dia aloha zay tiana atao ny zavatra io nefa ny tena marina dia zao ny malagasy any no mahavoavaha ny olona ny malagasy amin'io ary ny malagasy any no mila manao concertation na manao table ronde amin'io resaka fananatany io ny malagasy no afaka mamahany io zahay zao dia nijery an'ireny hoe birao foto fananatany reny satria miteraka olana ho an'ny vahoaka io mandany vola indray izy satria manao corruption etserovo mahalamina manao mandovo vola etserovo tsy fantatra tsony tsy mitovy ny aloha sy ny rehetrarehetra dia zay rehetrarehetra zay zany lasa charge ho an'le vahoaka ny eritreretina mahana olana le izy fa tsy mahavoavahan'le olana fa manjary lasa deux fois indray le problème ka zay zany dia manetana eto hoe mijery hoe na ireny ataoko anareo hoe na ireny exode reny olana be ara sosialy nge reny lasa makaty amin'ny ville daholo zany le olona satria tsy misy any ambanivohitra tsisy fikarakarana na jiro na rano na gabine inona zany ny atao manoloana an'izany ometsika torohevitra ny fanjakana hoe reto ny ataonareo zany anaovana azy manova politika mihitsy sika justement manova politika inona moa le politika miresaka politika mbola atsika famatsim-bola miandry famatsim-bola hoe iza ny gouvernement teto hatramin'ny république voalohany ka tsy miresaka hoe miandry famatsim-bola avy any velany tamin'ny fotoanandro moa mbola hoe tao anatin'ny joan'ny frantsika dia ny frantsay zany ny tena ny akinantsika aloha fa tateorina mivelabelatra kokoa zay dia hoe mifandray amin'ny rehetrarehetra fa le fifandraisantsika amin'ny rehetrarehetra miakindoha amin'ny rehetrarehetra dia io zany ny tena fosotra lehibe eto amintsika tsy mety matoko tenitsika fa ity Madagasikara tya dia nambinin-janahary manana an'ireo arena be dehibe ireo ary manana olona feno tanteraka ara-tsaina ara-batana ara-tsandry ara-panahy raha ilay ahafahantsika mitrandraka ny fiainan'ny fiarahamonina akapobe neto zay fotsiny io manova politika tsika fa raha politika zay niainantsika hatramin'ny andron'ny république voalohany no toizantsika ary mbola zany misy hatramin'izao tsika miaina zao 5 taona zao dia tsy ho lasa lavitra mihitsika ary vao ame hitombo ny fahasahiranantsika ny antony araka ny teneninray aman-dreny ato dia mbola reo lay mpanany bohatra reo hatrany no anery atsika satria reo mila n'le arenantsika ny arenantsika lasany itsika ampahantrainy inona zany sisitsika andriamantasolomabahoaka mitovy hevitra amin'izay ve ianao hoe manova politika io moa le araky nyteneniko hatramin'ny voalohany tsy misy programme ratsy eto ao anatina firenena anankiray tsy misy programme ratsy tsy misy olona hitondra firenena ka andehan'olotra programme ratsy zany hoe animban'le firenena tsy lany izy raha tsy vitany tsy lany izy fa mety ho lany foana koa mety ho lany izy fa ny olona rehetrarehetra zany manana an'izay finiavan'izay ihany ao anatiny ao zay programme anasa hoentiny eo tsy misy mihitsy programme anasa ratsy fa ny lalana sy ny fomba hampiarana azy matetika lasa ho ratsy an'ilay programme marina ny tenenin'ny rahalasoava teo hoe le famatsim-boly tsika miankin-doha be loatra dia lasa voatery voageja tsy afaka manana an'le tsy afaka mivelatra zany ao anatin'ny tokony etontsika hampandrosoana le firenena satria ny sosialim-bahoaka ny miankina an'le fandrosoan'le firenena tsy misy mihitsy firenena mahantraka tsara be ny sosialim-bahoaka tsy misy matoa tsara ny sosialim-bahoaka
dia firenena mandroso izy zay ka mampandrosoana entina mpandrosoana an'la firenena eo nidiran'le resaka vola eo nidiran'le resaka vola marina fa manan-karena Madagasikara fa mahantra Madagasikara ao anatin'ny fananany arena satria mahantra ara-toetsaina ara-toetsainy Madagasikara manana ny fahaizana rehetrarehetra tsika eto Madagasikara fa tsy manana ny fahendrena mifandraika amin'izay fahaizana zay dia ahoana zany no atao hoe itsika zany zao zay ny zava-misy fa dia ahoana ny atao zao ny tiako tenenina zany dia hoe mila mahatsapa ny isam-batan'olona manomboka any amin'ny mpitondra satria ny mpitondra no jerevan'ny vahoaka aloha fa tsy mionona fotsiny koa ny vahoaka hiteny hoe ka satria mpitondra ohatr' zao fa hatrany amin'ny vahoaka farany ambany indrindra no mila mieritreritra hoe efa misy fiovana toe-tsaina tokony andrasan'ny malagasy tsirairay avy afahantsika mandroso zay zavatra zay a mampiditra atsika any anatin'ny atao hoe valeur culturelle itsika zany a mitenitsika hoe ny mpanjanaka ambany vahoan'ny firenena matanjaka sy mpanjanaka ny zavatra nataon'ny fanjanahantany ange dia nanala ny kulturaltsika ny kulturatsika lanja maha-izy antsika le maha-olona atsika maha-malagasy atsika reny ny tsoahany azadino fa raha raisitsika fotsiny ohatra ny francophonie andray ny francophonie tsika amin'ny heritaona tsy azonareo a-tsaina ny volalanin'ny frantsay ao anatin'io francophonie io zany hoe mivarotra ny kolotsainy zany izy itsika nefa manary ny kolotsaintsika matoany hoe matanjaka reo firenena reo amin'ny sud-est asiatika sy reo any amin'ny extrême orient sinoa sy reo kelymaso resantsika hoe kelymaso matoa reo matanjaka dia satria ny kolotsainy a matanjaka be voatazo ny kolotsainy le izy zay zavatra zay dia marina ny ray aman-dreny teo hoe tsy mila voly zay amin'ny voalohany satria fanovana toe-tsaina le izy tsika samytsika ihany dia efa afaka tokony fampianatra hoe aiza ho aiza mankolotsaintsika mahamalagasy atsika aiza ho aiza ny itoerantsika malagasy eto amin'ity firenena Madagasikara misy atsika ity satria rehefa tafapetraka tsika zay zavatra zay a dia memanankarena ho azy tsika ahoana ny ahatonga an'izany ivaingana andreo ato personne rakotomanga za mieritreritra ohatran'izao hoe mazava loatra ny tsy maintsy iainga moa anatin'ny hoe fanovana ny politika isika iny somary miandry kely fotoana tsika tsy maintsy miandry ihany fotoana masy nampiarana an'izay fa raha ny tena izy tsika miara-mahafantatra tsika hoe tsika manan-karena Madagasikara dikan'izany a eo amin'ny resaka investissement zany tena tsy maintsy hidirantsika na indrindra moa zany tokony manentana tsika ny malagasy misy ny malagasy manam-boly afaka manao investissement fa ny azy zany rehefa mantena investissement ny malagasy manao investissement dia misy vahiny manao investissement ko eo a dia ny ety amin'ny atsika somary misy frais fanaserenany ny malagasy manao an'le izy fa nen'ny vazaha lasa moramora kokoa zany any azy malalaka kokoa ka eo amin'izay aloha zany ho an'ny court terme raha vao misy ny investissement tokony zany atositra reny investisseur malagasy reny a dia efa miainga izy rehefa apetraka ny lalàna hoe tia ny fampifezana amin'ity tetikasa anankiray ity a ny malagasy a dia manary tokony anajan'iny ary ny tena zavatra manahirana matsy amin'izao hoe marina hoe ao anatin'ny programman'ny PND ty le hoe atao lara-pahamenana ny resaka investisseur ary ny investisseur vahiny moa no tena aposihana indrindra amin'izy io fa tokony zany ny investisseur malagasy tokony aposihany rehefa malagasy mazava loatra ny miara-miasa meko ohatra fotsiny miteraka asa iny a dia mety tsara ho azy meko ohatra fotsiny tsika raha ho any Ambatovy isika etehatra amin'ny ao Ambatovy a mandefa chômage technique efa-jato mpiasa malagasy nefa mampiasa Filipiana efa-jato izy zany social ny olona avy any ivelany any nikarakarainy le orinasa satria orinasa vahiny izy zay no mahatonga amin'ny tenantsika ao anatiny ty court terme zany dia tokony zany aloha zany hoe ny investisseur malagasy tena atosika mihitsy ajerena ao anatiny ampiasa ny vola ampiasa ny arenantsika dia amin'izay mazava loatra
raha ny investisseur malagasy mandainga kosa raha izy hoe investisseur malagasy dia vazavy any Malaisie avy any Philippines no alainy fa tsy maintsy malagasy eto amintsika zay zany tena hoe à court terme aloha anatin'izay rehetra zay. Misy paramètre be dia be mantsy hoe mahay ve le manana ny fahamanao ve tsika eto Madagasikara zany sisa tsy jerenao anatin'izay fa ny tiako tenena ao anatin'le izy hoe fangamo ny tranga ohatra ny ao ambady vy io tena miavaka ohatr'izay mihitsy hoe reto mivazaha dia reto migasinga tsy miaraka miavaka mihitsy nao ambady vy raha mijery zany tena rehetra hoe fitsinjovan'le orinasa lehibe ohatr'ireny sosialim-bahoaka ve miavaka dia samy miavaka mihitsy ary le nahatonga le gré farany teo zay tokony ho fantantsika fa nafaty an'ilay cadre malagasy dia fitavozavozana tao amin'ny fanaovana évacuation na ny voany malesy tao ampiasana izy nanaovana évacuation nandefa azy ny hôpitaly taty Antananarivo fotsiny adiny 7 teo aoriana vao tonga teo Antananarivo ilay olona ary afaka telo andro dia maty nefa nisy vazaha izay tratrany accident ohatran'izay tenao dia nalefa avy eo nakany Afrika Atsimo rehefa afaka maty any nefa le vazana dia nakany Afrika Atsimo itenenantsika hoe tena tsy mitovy mihitsy ny rano fitantana raha ao ambato vy hafa ny vazaha hafa ny malagasy itsika zany eto ezaka moka hevitra hoe hanova zavatra tsika mba misy zavatra mivaingana zany eto hoe ahoana ny atao fa ny zava-misy aloha zany zao ny aina firenena ya ianao manontany hoe inona ny vahaolana zao ny vahaolana eritreretinay voalohany indrindra efa isy maromaro avao manova politika resaka toe-tsaina ozy ny solonay zany dia hoe voalohany indrindrany hoe tombony ho any rehetra zany tandalana zany tandalana zany tombony ho any rehetra théorie aloha zany andraso zao no tsy maha-théorie azy satria ny tandalana eritreretintsika hoe ho atao an'le vahoaka fotsiny le izy any nanaovantsika le rehetra zay fa ny mpitondra tsy tandalana zay tsy eritreretintsika fa io koa ny zava-doza any ambanivohitra any rehefa nangonay le vahoaka dia miteny izy hoe tokony mba misy sekolin'olon-dehibe ozy izy ampianarana an'ireo olon-dehibe reo fa reo no manondrana fa le fampianarana re ambanivohitra ry iny zavatra hafa iny ABCD ianarana iny ny vahaolana atolotr'ay zany dia zao hoe araka mitovy amin'ny endretrarehetra teo le hoe structure na système olan'io rafitry olan'io tokony jerenay fotony zany zay rafitra zay tokony manao état des lieux zany tsika mijery hoe mamory ny tompona andraikitra rehetra mahafantatra ny atao hoe sakafo dia jerena hoe inona manana io resaka sakafo io manana tany be dabe tsika azonao manana tany be dabe tsika dia jerena le anatsarana le sakafo eo amin'ny resaka fitafiana eo amin'ny resaka tany koa dia jerena satria tanytsika koa ny be dia be mila maninona izy io tsy njarana ara-dalàna maninona le olona raha mba hanaovana fotodrafitrasany amin'ny toerana any la exode zay nyteneniko teo zavatra fanjakana ny tokony hanao an'izany eo amin'ny resaka fahasalamana zao lazaiko anao fa any amin'ny orinasa any nge paracetamol daholo mamany aretina rehetrarehetra io maninona zany rehetrarehetra sarotra ve zany tokony hijery an'izay le olona teknisianina dia atao amina toerana anankiray manao débat manao adevitra dia mitady solution vetivety zany tsy mila vola fa itsika ihany mandamina azy ary farany dia zao amana an'le tsolotra koa ozy afa le tsolotra efa nyteneniko teo fa manimba zavatra be eo an'le firenena dia zao aiza l'inspection d'état reny ampiasao reny zavatra eny miasa reny miasa foana reny hatramin'izay fa tsy manao le tena tokony ataony izy fa zavatra hita dia tsy ana mihitsy le zavatra eny soavandre maro tafika ahoana ny anaovana azy raha vao miresaka tsika zany matetika zavatra tsapako eto amin'ny plateau eto le hevitra tena ao daholo fa tsisy nininona mihitsy hoe ity ka azo atao sahala amin'izao dia atao andraso kosa aloha enao sanatria hoe mila voatsiary tiako tenenany mila voatsiary tsisy fahagagana ka izy paton magique hoe zao dia zao fa misy foto-kevitra tokony hiaingana zay le teneniko teo hoe mila politika hovaina raha mbola politika miakin-doha dia tsisy fiovana ny fiainantsika eto fa hiaratsy azy fa ny zavatra everina fa hoe ahafahana manatanteraka an'izay hoe fanovana politika zay dia voalohany aloha mila mpanao politika matianina sika satria io no manao ny zavatra rehetreto fa tsy olona ina moa zoro moa zy raha aman-dreny mila mpanao politika matianina fa ny olona mitantana teto amin'ity fireneny ity hatramy 7,700 dia olona tonga fotsiny avany ary tsy mahagaga mihitsy raha ohatra ka mitotonga isan'andro isan'andro ny fiainan'ny firenena tsy adalany any velany any ane matoa izy mandroso nisy olona no manina ho mpitondra na endrika républicaine io na endrika mpanjaka io na ina na zany hoe zanaka mpanjaka andimbiny rainy zany aza nge volavolaina nge zany fa tsy hoe satria anao zanany dia maty le rainao dia enao fotsiny tonga mila famolavolany zany na any amin'ireny firenena hoe tena hoe mpanao jadona tahaka ny any Korea atsy avaratra reny ary mba efa fatapatatra le olona hoe rehefa lasy io raiko io dia za zany mandimby azy efa manana farafakeliny izy zany ny fomba fijeriny hitantana firenena raha pitso raha afaka pitso
fa ny eto amintsika ny filoham-pirenena miakatra eo amin'ny fitondrana enim-bolana alohan'ny atongavana eo tsy nananofy akory izy hoe zaho filoha misy ara hoe ro volana ny vazivaziny mety hoeritreretiko hoe mety nanananana an'izany nefa tsy niomana tamin'ny repoblika voalohany a zareo tao anatin'ny padesima tena maritra hoe mbola tsy tokony ahazo fahaleovan-tentsika satria mbola tsy voninao amin'izany ny teknisiantsika iny olona tsy vonina iny nefa mena n'le fahaleovan-tena dia olona tsy vonina ve hitantana raharam-panjakana tsy mahagaga raha mipotika ny repoblika dia tsoraka izany hatrany taty raha tsiraka vao nyteny fakomaly hoe nandaa izy raha natsony raha manatsoa nandaa izy hoe atao ministra ny raharahambahiny dikan'izay tsy niomana tsy vonina tsy nieritreritra izy toraka izany tamin'ny andron'ny professeur Azafy vao nitsangana heritaona fotsiny inge ny UNDD marina fefa ministra izy tamin'ny teteza mitany rahamanatsoa fa mety ministra izy amin'ny mateknisianazy fa tsy nanany eritreritra izy ito dia ohatr' izany hatrany ny sasany mpandrarao maly dia tampotampoka eo lasa président dia miova io zany mila olona fototr'olona politika koa fa tsy hoe olona mpanao politika matianina nefa le mahamatianina azy io hitatatra ho an'ny vahiny tsy mety koa zay fa mila fototr'olona politika zany hoe le olona efa tena voavolavola resy lahatra amin'ny tena hoe hitantanana raha-rahampanjakana hitsinjo le tena tombontsoan'le olo-pirenena sy le fampandronan'le vahoaka zay fotokevi-dehibe tsy azo iotovirana fa io tsy tandatana mety ko ka hoe andehanao asa tana maro dia aiza misy volana sekalinina sa ny amin'ny banque mondiale sa ny amin'ny FAO tsy fantatro andehanao lava-pringy dia hoe any amin'ny projet rano mety an'izay tsy zavatra ohatr' izany io ary io tsy raisina amin'ny tsiprianka fa rehefa hitondra raharam-pirenena dia misy foto-kevitra ngeza be aloha tsy maintsy hiainganao fa raha vao tsy manana an'izay ianao dia mitovy amin'ny zavatra rehetra hatramin'izay ihany ny député Madagasikara mazava ho azy marina loatra zany zavatra zany fa ao anatin'izay zavatra zay mbola tsy ndriko ihany ilay toetsaina ilay toetsaina io toetsaina io a miankina be dia be amin'io toetsaina io a mety ahatsara na ratsy ny firenena anankiray satria io toetsaina io ihany mametraka hoe mbola mipetraka ny kolikoly zay ao anatin'ny zavatra hitan'ny ray aman-dreny andro teo hoe tsy mety fa io kolikoly io manimba n'le firenena toetsaina daholo ange io e toetsaina daholo io tadio tsara fa tamin'ny andro taloha teto amintsika tainomba mivadika raha tsisy maka fa very zay zavatra zay manontaniana reo ny ankizy raha mahafantatra an'izany akory zany hoe tsy ampianarina intsony any ampianarana zany zavatra zany amin'izao fotoana zao le toetsaina mihitsy miankina amin'le kolotsaina zay mahatonga nametraka teo hoe le kolotsaina mahamalagasy le kolotsaina mahamalagasy atsika io ihany aloha ny voalohany ary io tokony ho lahara-pahamehana alohan'ny lahara-pahamehana rehetrarehetra satria io no mitondra amin'ny fanovana toetsaina fa rehefa misy fiovana toetsaina dia moramora kokoa ny ampandrosoana sy ny anaovana zavatra tsy afaka ny ahavita zavatra mihitsy isika eto Madagasikara rehefa mbola tsy manana n'le toetsaina entina hiatrehana an'izay zavatra inona ny antoka ahafahana manova le toetsaina zany a raha omena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny andraikitra anomboka sy hanatanteraka an'izay miankina amin'ny tenany aloha ny tenany aloha izy aloha ny mampiseho voalohany indrindra hoe niova ny toetsaina hoe niova ny toetsaina manao zavatra izy a misy zavatra tokony ho ataony tsy voatery iankina raboly io fa tokony ho tsapan'ny olona zany tokony ho tsapan'ny vahoaka zany fa nisy fiovana toetsaina teo anivon'ny mpitondra mba hahafahan'le mpitondra miteniny eo ambaniny hoe azafady kely a fa tsy izao ny fanaovana nyty raha-rahampanjakany ity fa misy zao ny laminasa tokony efa hipetraka satria na dia izay fotsiny ary a dia efa mety ampiova zavatra be deaibe eto Madagasikara ampiova zavatra be deaibe ao anatin'ny fiainam-pirenena ary tarika vetivety ao anatin'le fampandrosoana resantsika le zavatra zay nge zay le teneniko hoe ananatsika daholo ny rehetrarehetra ananatsika ny fahaizana ananatsika ny olona manam-pahaizana fa tsy ananatsika ny olona manam-panahy eo foana ny olana eo amin'le resaka toetsaina zay foana ny olana ka miankina any amin'le mpitondra voalohany aloha le mpitondra aloha voalohany a mamaritra an'izay a mametraka an'izay eo amin'ny tenany sy manodidina azy
dia mandeha ho azy a ny idinan'io a tsy kelikely isanambaratonga ny eritreritrako anankiray koa dia ny hoe izy io koa tsy ny fanjakana zay manko le fiheverana foana le fanjakana foana le manao zoro e fa be da be ny fiarahamonim-pirenena ohatra zay azonareo ny fiarahamonim-pirenena koa zay tsy manam-bola mihitsy tsisy famatsim-bola men'ny fanjakana azy ary zavatra tokony atao zany fanao any firenendehibe rehetra any fa mampianatra an'izany hoe transparence et redevabilité sociale zany tokony amenany zany andraikitra zany ny fiarahamonim-pirenena hanao an'izay zavatra rehetrarehetra zay handamina an'izay rehetrarehetra zay ka tehiteny fotsiny azy zao hoe amin'le resaka insécurité le resaka dahalo io ange lazaiko anareo any ambanivohitra any io anisan'ny manahirana ny sosialim-bahoaka io dia io ange anoanana io ny tena mariny nona le olona dia natotosana vola fatany fotsiny zany zao nanaovana an'ireny hoe dahalo ny ovafo reny reny zany vola narina nefa ny raha ny tena marina raha nanarina raha namahana olana atao anatina fiarahamonina reny na chômage fotsiny ohatra ho ana tanora zavatra navita zavatra betsaka anke navita orinasa maromaro nefa dia natobaka fatany fotsiny any zany le zavatra zay le ataoko hoe petatoko le anina fa io zany tokony hoe ifamorina amina zavatra anankiray a dia mametraka n'lay justice de proximité tsika satria zava-dehibe ho an'ny firenena ange le diny hitanareo fa raha ny fitsarana rehefa mipetraka teto tsy tokony isy olana ntsony eto efa ela be nge ny fitsarana fa le justice de proximité le vahoaka le tainomba mivadika any tanàna any reny lalàna kely any ambanivohitra reny indrindra amin'ny resaka fananatany zay miteraka ny insécurité ny fampisamborambola lazaiko anareo zao eto Madagasikara zanabola nge lafo be loatra e lasa mimagnatra andray le vahoaka lasa tsy vitanyndray le izy dia atao lavante le fananany be da be ny ka any an-tanàna any fa tena nanontany aza laina andray nefa ny eritreretina andreny ange amahana an'le olana any amin'ny fiarahamonina any zany hoe misy politika tsy mety eo zany dia io zany nataoko an'izay hoe ny ministera tokony satelie amin'izay fa tsy zato andro resabe fotsiny fa raha anao zato andro izy a voriny daholo le vahoaka dia ifampidiniany eo dia solution any an-tanàna no ananany io dia apetraka le rafitra mazava ohatr'izay koa ny ministera ny fananatany jerena koa io resaka olana ara-tany fa io koa nge mampahatra tsy mandeha mampianatra ntsony le olona fa le vola laniny anaovany risoriso etsy anaovany intervention etseroa dia izay rehetrarehetra zay mila lamina aingana dia jerena ary elana le tositosika avy ato amin'ny mpamehy vola sy le vahiny a zay mbola mitetiky ny anjanaka sy mitsiritra ny remben'ny Madagasikara ao anatin'izay ohatra somary nanaitra kely le resaka solombavam-bahoaka Madagasikara Rajanson teo so dia tokony fihetsika hita maso ataon'ny mpitondra ary zany no hita ohatra hoe miala tsy miala mandeha katikatatra tso fa mba mandeha bus ohatra tsy fantatro so dia zany ohatrany ndre mato ny amin'ny jery an'le izy zany hoe marina hoe fiovana toe-tsaina fa ho ihany koa ny fahasahina satria raha izany raha nytenenina hoe hiala andeha tsy hitaingana katikatra fa hitondra katrela mila mahasa zany izy aloha hoe za ao anatiny e za ministra aole de katikaty miaraka am'le fanfarany reny mitondra katrela dia anankiray zany dépense-na carburant ato anatin'ity fa mila jerena ihany koa zany anatin'izay aloha hoe tokony fehezina ihany koa aloha zany rehetrehtra le izy le hoe le dépense ampiasaina ao anatin'le izy tokony jerena hoe raha ohatran'izao ny ato amin'ny ampiasaiko ato anatin'ny ministera ohatra na ministera no tenena na ato amin'ny direction générale anankiray raha amin'ny privé dia tokony jerena zany hoe manahoana ny mba nijerena taty amin'ny social-bahoaka fa zay ne problème zay le fahasahina hijery an'izay le hoe raha atao raha miena ohatran'izao ny ana manahoana le izy ka zay ny tena hitodiako ndray ny aminatin'izay raha ohatra hanova toe-tsaina mety azo ovana ihany fa tsy mahasafa eo enoeno fotsiny dia miova fotsiny araha théorie izy rehefa avy eo fa mila mahasa ianao zany manova an'izay toe-tsaina zay tenen'ny za zany manaika zato isan-jato amin'ilay nambaran'ny namana solombavam-bahoaka amin'le hoe fanovana toe-tsaina fa ny tsy dia maharesy lahatra loatra dia le amin'le hoe andrasantsika na ankintsika amina mpitondra fanjakana ny fahafahana mampahomby amin'izay zany hoe tokony hainga aminy mety ho tsara zay fa zay ve ny mahomby kokoa raha zay fomba fijery zay zao amiko ho an'ny mpandinika fiarahamonina zay le antsonindrareo hoe superstructure fa za mieritreritra hoe any amin'ilay fototry ny fiarahamonina infrastructure zany hoe miainga ao anaty rafi-piarahamonina ara-pianakaviana ao anaty ankohonana no tokony isinny fifampifehezana eo amin'ny fifampitondrany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ohatra miainga ao le fanarenana sy fanovana le toe-tsaina na le fitanana n'le kolotsaina zany hoe karazana misy révolution culturelle kely zany ataontsika miainga any anatin'ny rafi-piarahamonina ara-pianakaviana satria tsy mety raha ianao anatin'ny fianakavianao tsy milamina akory fa ohatra hoe mipanampy no lasa mandidy manapaka ao anatin'le tokantrano
zay zao a de efa mivoana le izy de rehefa miainga anatin'ny ankohonana iny de miditra amin'ny piraitrano satria atsika malagasy ao anatin'ny trano anankiray mety misy ankohonana roa na telo ahoana fa mifandaminatsika amin'ny famafana ny lalatsara iombonana amin'ny famafana ny tokotany iraisana ao anatin'ny tokantrano aloha de nisy mianakavy eo manao hoe andao vary sono ataotsika androany fa tsy vary maina andao inakisono ataotsika fa tsy akoho zay le rafim-piarahamonina fifandaminana sy fifampifehezana dada dia tsy tokony mamilava fa mba jereo ihany ny ankohonana ineny tokony mba ikolokolo ny tokantrano fa tsy hovariana any amin'ny fianakaviana zay zany le izy de mitovy amin'izay de mitatra de ampaka amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny le fotoana isehono zay ka tsy maintsy manomboka ianao ny sinonge raha nanao ny révolution culturelle nge mahoatsy etonge tsy vita heritaona ane zay kanefa hitatsika amin'izao fotoana zao mivokany a fa tao anatina vanim-potoana foy ngamba raha nisy de nisy 20 taona de navita tao hoe fahagagana ny sinoa première puissance mondiale izy amin'izao fotoana ka ianao tsy maintsy manomboka vao tonga amin'ny tanjona anankiray fa tsy le tanjona no visafisainao eo nefa ianao tsy manomboka akory tsy ho tratranao mihitsy le tanjona mbola tsy manomboka akory mifandray amin'izay mihitsy le resaka kolotsaina sy ny fifampahany teo le fifampifehezana any anatin'ny fiarahamonina efa niteneniko teo le hoe any anaty rafim-piasana za tsy teny hoe ny mpiasa ny tompon'ny orinasa fa ny mpampiasa sy ny mpiasa tokony anana fomba fifampitondrana ao anaty orinasa mba ahafahan'le orinasa mivelatra satria rehefa mivelatra anio na le mpampiasa na ny mpiasa samy mahazo tompony ohatra zany ao anaty rafim-piarahamonina fokotany azo atao tsara mihitsy mametraka rafitra tamin'ny fotoanandro nge isan'ireny voamerisatsokadrany reny na ny lafin'ny fahasalamana ny fahadiovana voatsinjo voakolokolo na ny lafin'ny fiarina amin'ny hoe toekareny isan'ny tokadiny hoe atsy a mamokatra ovy ary mamoka bary ny atsy miopikosoa de misy fifanakaloja fampiodinana n'lay tontolon'lay toekarena sy le vola reny rehetrarehetra reny everiko fa tokony omena sehatra amin'izao vanim-potoana zao fa tsy lay olona manam-bola na nahazo famatsim-bola be avy velany no ibaiko ao anatin'le rafim-piarahamonina de lasa misy za zany le fifampifehezana tsy hoe fifampifehezana jadona fa fifampifehezana ifampiherana mba ahafahana miara mitantana sy miara fampitsinjo ao anatin'le rafitra fanamariana kely fotsiny le fifampifehezana zay a tsy maintsy misy jadona kely ihany tadidio tsara fa teto ambonin'ny tany a nandalo sehatra jadona kely daholo ireo firenena nandroso rehetra reo fa ankehitriny efa mandroso izy a de terenitsika hanao an'le demokrasia tsika nefa mbola be deabe ny zavatra tsy zakatsika ao anatin'le demokrasia zany hoe tsara le fifampiarana araky ny tenen'ny rahalasoava teo zavatra atao a tokony ifampiarana fa misy ihany ny sehatra ndraindray zay tsy maintsy ilana jadona kely ihany zany hoe tsy maintsy terena le olona mba ahafahana manao zavatra tadidio tsara fa ny zavatra vita teto amintsika atreto aloha de tamin'ny andro fanjanahantany daholo ny akamarony ataoko hoe tsy daholo zany fa ny akamarony raha raisitsika zao ny tunnel le tao Tananarivo izy anakiroa tamin'ny andro fanjanahantany angereo vita fa akoatrareo zao tsy nisy zavatra hoe fotodrafitrasa goavana be vita nahavitana reny a jadona natao mihitsy ny terena ny malagasy tsy maintsy atao io zay vao ny asa ka reny zavatra reny ilana jadona kely ihany mety hoe tsy jadona moa no tena filaza azy ateraky ny lalàna tsy jadona ny filaza azy fa le jadona mantsy ohatrany hoe ratsy le jadona raha malala fa ratsy ny jadona fa ilana fanerena zany satria amin'ny voalohany mety mbola tsy tsapan'ny olona sy nisambatan'olona tsirairay a le adidy sy andraikitra amin'ny maha olona azy ao anatin'le firenena ka rehefa tsy misy an'izay fanerena zay a mamerina ao amin'ny sainy hoe izao avy ny zavatra tsy maintsy ataony amin'ny adidy sy andraikitra zay tokony tsy maintsy antsoroany ialako le teny hoe jadona satria ratsy le jadona zao raha miresaka am'zay zao mandrakariva de ohatrany hoe jadona va tamin'ny tantana na mitondro io na fa misy koa le antsony hoe jadon'ny hoe dictature prolétaire izy ny fomba fiteny tamin'fotoanandro tsy mety koa zay zany hoe le mpiasanay lasa mandidy manapaka amin'le le fanerena tsy laviny fa ilaina zay satria koa zany fampianarana ihany koa io hoe tsisy maharatsy zany fa le reprezay misy eto antsika ity ny tena zava-dosa
fa ny antsika raha vomba maneho hevitra na miteny zavatra na mijery zavatra le olona dia représay ataony amoraiky io na reny na ny an-tany ambanivohitra any lazaiko tsy mety reny tsy mampivoatra le firenena tonga ohatrany ambanivohitra kosa ny moraiky misy moraiky kely koa ny an-tanàna za miteny anareo zany fa misy any tena le tompona ndraikitrapahefana any dia manao zay danikibo manao an'izay le fanerena fahatany an'le vahoaka zay manao torture manao reny tsy mety reny zavatra reny satria tsy mampivoatra le firenena zaho tena te iainga aminareo foana am'le teniko teo hoe ny fanarahan-dalàna zay ny tena zava-dehibe fa eto nge asiana zone France be diabe eto hoe tsara zany mampiditra asa zany fa be diabe ny tsy manara-dalàna mampiasa kizy kely ny karama tsy arahana le karama farany ambany tsy omena tsy versena ny knaps zany rehetrarehetra zany ve dia ho sarotra tsy mila vola nge zany fa ampiasaina le zavatra rehetrarehetra raha tsy teny koa zao dia hoe le fandroandroana ampiasa fatany nandrina le délégué nampiasa raha vao miteniteny an'le zavatra ao dia asorona le conflit d'intérêt koa zava-doza koa satria mifangaro amin'izao fotoana zao le intérêt ny rehetrarehetra manana intérêt ato ny rehetrarehetra sady ala fois zany no mahazo tombontsoa ato no mahazo tombontsoa ary ambanimbany ary dia tsy mijery tsony an'le intérêt ho an'le firenena sy le sarambabe-bahoaka ary ny condition de travail lazakonareo zava-doza ny condition de travail fa raha tsy tena zao hoe misy orinasa lehibe anankiray any Antsirabe fa ataoko hoe 1m50 angambany elanelan'le plafond sy le analeta mafana dia nitraina le kizy hoe tena tsy mety midina any ny tompona ndraikitra dia magaga fa tsy hitanony zany kanefa le zany rehetrarehetra zany tokony hojerena zany tokony arena tsy misy sarotra ho azy zany rehetrarehetra zany fa ny volonté le teneny namana teo sy le hoe fahasahiana ihany koa amin'le anao an'le andamina an'le le infrastructure le superstructure manko iny le théorie nozy izy le anany ary étapeny ery iny fa le infrastructure zany eto amintsika dia tena le rafi-pamokarana mihitsy no tsy misy système tokony amboarinao mba andamina tsara le zavatra ery ambony ery ilay superstructure resahany namana teo hitanareo ia ny azy eo amin'le fampifezana io ohatra ny efa nambarako teny ambolomo zany amin'ny resaka tsy maintsy ilana ny fanaovana ny resaka lalàna fa ny tena tantara masy rehefa hifampifeh mba ilana n'le hoe jatany tsy maintsy fezina ao anatin'ny lalàna le asa anankiray ohatra fa ny tena entsana masy amin'izao fotoana zao raha ny lalàna antsika aza misy efa tena efa lany daty misy nefa tena efa ela fa tamin'ny andro fantanatany ny lalàna zany hoe mila tokony avaozy jerena zany mifanaraka amin'ny toetrano amin'izao ny lalàna 2014 PDB ka fa ny ampiarana indrindray rehefa aveo misy ny lalàna mivoaka fa décret d'application mbola tsy mivoaka hatramin'izao ny sasany ny ankamaroany ka raha ho an'ny sehatry ny asa fotsiny teneniko antsika raha io ndresaka code de travail amin'izao fotoana zao efa tena mila ovana mihitsy zany izy hoe atsaraina le izy satria efa tsy manaraka tsony ny toetrandro amin'izao fotoana zao satria ao ihany koa zay fa eo amin'le zay le hoe nampiarina ndray aza le izy fa raha fa tsy mentotra tsara zany ny fampiarana an'izy le olona ampiarana ohatra fotsiny zao tsika metsika ohatra raha eo amin'ny Ambatovy eo misy ny lalàna mikasika an'le resaka hoe misy ny solotena mipiasa comité d'entreprise délégué de personnel reny ny lalàna mihitsy ny ray no mametraka nyreny manery ny orinasa rehefa plus de 50% manaiky an'izay fa ny mpampiasa ny ray no tsy miraharan'iny ahoana moa ny andeny ny fanjakana ka zay mantsy zay ny anairana ny fanjakana zany amin'izao fotoana zay hoe misy reny napetraky ny lalàna nametraka an'ireny solotena mipiasa reny dikan'izany ny fanjakana zany no tokony ho garant mijery an'ireny hoe manaja an'ireny ve ny investisseur satria raha ohatra tsika hiatehatra amin'ireny investisseur angesabe reny dikan'izany ny tena tanjonao ambadiky zay le mba tokony ho be da be ny mpiasa ny sosialim-bahoaka mba ilamina tsy hoany amin'izay mihitsy satria ny dialogue social tsy maintsy misy solotena ny mpiasa no mifampiresaka ny teny namana soava teo hoe misy mifampiresana ny mpampiasa ny mpiasa ny misy solotena ny mpiasa ao anatin'izay zay vao mandeha zany ny fiarahamonina fandrindrana nyreny andro iny ka tsara jerefampiarana an'le lalàna ve zany ny fanjakana ao anatin'le fifampifezana rehefa tsy olomba vahoaka eo foana le iverenako le toetsaina iverenako le toetsaina ary mariako mafy mihitsiny hoe miainga avy any amin'ny tapony io ahoana moa tsy hisy fanaparam-pahefana ataony le moraiky kely any ambanivohitra raha ohatra ka ny eo amboniny tsy afaka hiteny azy matoana hoe tsy afaka miteniny eo ambany ny mpitatany dia satria fantatry ny eo ambany olona tantaniny hoe misy zavatra tsy mety ataony dia izay zavatra zay miakatra tsikelikely ary zay mahatonga miteny hoe ny mpitondra na izy dia tokony miainga avy any aminy zay le hoe l'exemple vient d'en haut rehefa ny any ambony ny mpitondra ny mametraka
mametraka eo masony olona zay tantaniny a hoe zao ny zavatra zao ny fomba fiainany zao ny zavatra ataony a zao ny zavatra entiny eo amin'io sehatra io de manaraka an'izay a ny eo ambaniny rehefa ohatra zany ka mikilioliony eo ambony a de mikilioliony eo ambany rehefa entitra ny eo ambony a de entitra ny eo ambany de midina tsikelikely io rehefa tsy manapapahefana be loatra ny any ambony a de tsy manapapahefana be loatra koa ny eo ambaniny satria tsy afaka ny anao an'izay izy fa menatra izy ary matahotra izy fa misy fiantraikany amin'ny asan'izay zavatra zay ka miainga avy any ambony foana io zavatra io ary zay le toetsaina resahako teo foana hoe rehefa mpitondra fanjakana mametraka hoe zao ny tokony atao ka mifandraika amin'izay zavatra teneniny zay ny zavatra ataony de mandeha ho azy a ny fampiarana an'izay rehetrarehetra zay ny fanarahana an'izay lalàna zay a voaraka ho azy zay rehefa ny ministra ny manaja le izy voalohany ka tsy manaiky de mandeha ho azy a na ny sekretera général na ny taleny kabinetra na ny tale général eo anatin'io ministera io manaraka an'izay ho azy iverenako ny tenen'ny rahala barsona teo hoe manana mahasavy mpitondra fanjakana andeha taxi be za miteny aminao fa za mandeha taxi be mandeha tongotra sao efa député zao hatram'izao ary tsy mahamenatra azy zany satria vahoaka ohatrany vahoaka rehetrarehetra ako nametrahany vahoaka fitokisana ny fidianany any ato eo fa tsy hoe napetrany eo ambony seza fiandrianana akory ka mpitondra rehetrarehetra rehefa manana an'izay toetsain'izay a de manomboka miova zay Madagasikara rehefa miova Madagasikara de mandroso de voaja ho azy a io sosialim-bahoaka io soavana martafika manaiky amin'ny apahany amin'ilay fanazavany namana solombavam-bahoaka amin'io le hoe fifampifehezana sy ny raha io fa misy koa nefa lay fomba fiheverana zay tokony ho jerena ihany eo amin'ilay fifampitondrana sy fifampifehezany rafitra tanatohatra nisy tamin'ny fotoanandro le natsoina hoe teny medy ny fampiarana teny miakatra teny medy ny fampifehezana teny miakatra fampiarana mampalahelo moa fa ny zavatra zay noeritreretina hoe tena tokony ho naompy teto de ninina ny potehana de lasa le foto-kevitra mihitsy no lasa ratsy miresaka ohatra hoe zany hoe teny miakatra ifampiarana sy teny medy ny fampifehezana zany zao tsika ataoko fa tsy hitako zay maharatsy zany raha le fotom-pisainana hoe teny ifampiarana teny miera teo amin'ny kolotsaina malagasy no ifotorana ny mpanjakany tamin'ny fotoanandro marina fa tia ampiatra ny azo atao hoe jadona ihany tamin'ny fotoanandro a fa no nakany ny hevitra le vahoaka le ikanareo ve zay re vahoaka de eo izy avao de ohatrany hoe ny fitafierana tamin'ny vahoaka zany raha ny tenin'ny mpanjaka tamin'ny fotoanandro hoe ny mosary no fahavaloko azo atao tsara mihitsy mitrandraka an'izay hoe sao de le satabary tokony aheditra ao amin'ny ino tianarany ny kitapom-bariny sopotry ny mpanjaka ny tena tanjony tamin'iny de aprisian'le vahoaka adevitra azo sokafany zany fa ny zavatra tsy azo maivanina de hoe nahatsara n'le tontolo mpiarahamonina kosa aloha le izy na de kely azy de ny tiako ambara amin'izany de hoe misy lafiny zavatra zay atao hoe foto-kevitra tsara teto amin'ity fireneny ity nambara fa le olona laza n'iny foto-kevitra iny no nanao fananina namotika an'le izy any ka nitaranaka tatyoriana avy de raha vao miteny an'izay voambolana anankiray zay anao de ohatrany hoe tena devoly misy tandroka sy lavarambo be zany hevitra zany ka tsy silanany zany de mitady zavatra vaovao indray arak'izay hoe fitsokan'ny rivotra avy any ivelany ka ny tiako ambara de hoe eo amin'ilay fifampifehezana sy ny sisa dia mendrika mihitsy raha ohatra ka ao anaty rafim-piarahamonina ao miainga any anatin'ny fiarahamonina ara-pianakaviantsika ny sary zay alaina mba hivelarana io amin'ny firenena fa raha vao miainga antsika zay le hoe miainga avy any fotony ny mpitondra nge mety tsy anana na manana toetsaina takinina azy izy lahatsoratra vao nataoko tamin'ny gazety androany zao de manova olona ny vola sy ny fahefana mety misy olona tena manam-panahy tena manana fahendrena tonga eo anatina rafi-pitondrana anankiray fa miova izy rehefa eo anoloana io ny ilanan'lay fifampifehezana io ny ilanan'lay fahefan'ny vahoaka le fahefan'le vahoaka arak'le rafitra zay ahafahana mametraka azy ohatra hoe tena manara-maso tokoa le gouvernement ave ohatra ny solombavam-bahoaka ary le vahoaka mifidy an'le solombavam-bahoaka ave nanara-maso an'le olona fidiny sady hoe vita ny latsabatoko androany
dia samy manao ny andraikiny any dia samy vita famaritana zay zavatra zay tokony misy lafin-javatra azo atao mihitsy hoe ahoana moa zay nge le antsoina hoe mandat impératif eto amintsika tsisy manazava an'izany inona marina moa ny antsoina hoe mandat impératif eto amintsika rehefa miresaka mandat impératif tsika dia hoe rehefa tsy manaraka ny sitrapon'ny antoko dia azon'le antoko esorina tsy zay ny antsoina hoe mandat impératif fa mandat impératif dia io olombo fidy io dia tsy maintsy maka ny hevitra le vahoaka mifidy azy ary rehefa vita ny asany dia tsy maintsy mitatitra ny an'le vahoaka izy dia anjaran'le vahoaka manao hoe afa-po zay tamin'ny asa nataonao na tsy afa-po zay ka dia azafady ny kisah ianao zay ny tena famaritana kapobe ny antsoina hoe mandat impératif ka izay endry zavatra zay no tokony anjaka eto amin'ny fiainan'ny fiarahamonitsika na solombavom-bahoaka izy na be ny tanàna izy na mpanolotsaina tany na filoham-pirenena mandat impératif reo zany hoe tsy maintsy arahan'ny vahoaka maso isan'andro isan'andro ary ny vahoaka dia mananjo amin'izay fandraisana fipetra rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny le zavatra ataon'le mpitatana eny ary fanontaniana mandeha dia mandeha ny fotoanantsika efa hifarana sahady fa fanontaniana melony amaranantsika azy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io moa zany no mitondra an-tany sy ny firenena tsy maintsy ekeny zany ary adidintsika olo-pirenena ny hoe bon misy fitondrana eo tsy maintsy miasa ny fitondrana fa ny fanontaniana hoe afaka mitondra fanovana amin'ny sosialim-bahoaka ve io fitondrana io amin'ny zava misy amin'izao fotoana izao raha eny inona no sakana tsy ahitana maso an'izany raha tsy inona kosa no tokony ovana andriamatoandry rakotonydry ny zavatra teneniko zany dia eny milazako azy satria zao raha ohatra zany reo ka mampiantso na hoe serasera amin'ny acteur rehetrarehetra na ny mpisehatra rehetrarehetra zay voakasika nireny zavatra nyresahana teo reny dia mino fa anao izy mety ho vitany zany satria any ny afantarana an'le problème satria mila jerena koa manko le resaky fitombon'ny mponina ty fa io koa nge mitombo isan'andro le mponina Madagasikara nefa ary ny anankiray dia le abadona koa anisan'ny vato misakana amin'ny zavatra zay ataontsika eto Madagasikara eto satria mebady mety tsy mianatra zany le olona rehetrarehetra fa tsika be amina le politika tsara dia tsara fa le fampiarana azy jerena any ambanivohitra any tena tsy mahay ny zavatra anankiray zay tiako anairana ihany koa dia le zava-matomelona ity be loatra io ary tena misy culture n'io mihitsy eto a Madagasikara be dia be loatra io nefany tsy hita le ezaka zay ataon'le izy fa dia mivezivezy ihany ohatrany rehefa tena aseho dia aseho fa nefany dia vezivezy ihany reny fametrahana vidéo isan-karazany eran'ny tanàny reny raha mandeha fotsiny zao no any aminay ohatra any afaratsio vao mandeha ty amin'any teny mandrapatonga reny faran'ny tanàna ary tsy latsaky ny telopolo ny vidéo sy le fanaovana le jeu isan-karazany reny dia mazava be fa culture na rambo no azon'le vahoaka dia tsisy mihitsy zany olona mamboly zany no alefany amin'ny vidéo zany mihitsy tokony zavatra le mba irina zany ka le fanjakana ny tompona andraikitra amin'ireny sy le fiarahamon'ny-pirenena sy le fiarahamon'ny-pirenena tiako teneny nety hoe na ny fiarahamon'ny-pirenena ao amin'le resaka fivavahana na le fiarahamon'ny-pirenena ao amin'le miaramila na le fiarahamon'ny-pirenena civily fa ny tena mahasosotra koa mantsy eny dia miaramila manao politika ny mpanao politika manao fiarahamon'ny-pirenena ny fiarahamon'ny-pirenena fangaro tsy fantatra ntsony zay ana rehetrarehetra dia tsy mahagaga raha zao no vokatry ny rehetrarehetra ka zahay zany dia tokony eritreretina hoe tokony elana mihitsy conflit d'intérêt io misy tombontsoa zany zay fangaron'ny mpitantana mpitondra firenena sy ny tombontsoa any anatina fiarahamonina any raha tsy teny hoe ny vadin'ireny mpitondra reny eny indraindray no mahazo an'le marché ny vadin'ireny mpitondra reny eny indraindray no mahazo an'le travaux atao eriana any ery izy indray no manangana fiarahamonina ery misy fiarahamonina tapitapoka mijoro any dia zay le conflit d'intérêt tenenina dia tsy hitanao tsony zany hoe tsy mandeha amin'izay loany nefany le malagasy mampalahelo me mahantra Persona Kotomanga miangamba raha ohatra ka za moa notanenao hoe inona ny tokony ataony afaka manao ve ny fitondrana ohatrany mety anahirana ihany ny teny hoe raha ohatra izy tsy afaka ny anao andray andraikitra mikasika ny sosialim-bahoaka inona ntsony moa zany ny lavitra efa tena Sodoma sy Gomora tsika raha ohatra izy ny fanjakana matsy no eo amin'ny fitondrana izy ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany manana fa araka ny teneniny namana soava teo aloha hoe manana ny fahefana tokony hanao an'izay dikan'izany tokony hanao an'izay izy ary tsy maintsy manao an'izay raha ohatra mbola hitazona zay firindran'ny fiarahamonina malagasy zay amin'izao fotoana izao ka ny ahy zany tiako hitanina kely amin'izao dia hoe io ny sosialim-bahoaka izay tsy maintsy atao io ary ninninona zavatra miseho tsy maintsy miditra satria ny vahoaka anie no tompon'ny fahefana vahoaka no arovana sy ampiainina amin'izao fiainana firenena anankiray dia eo zany ny a no hitaritako hoe
ho an'ny mpiasa indrindraindrindra satria ny mpiasa ho a dia isan'ny vahoaka ihany koa izy a dia ny sosialy ny mpiasa izay angatahana indrindraindrindra ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe tokony mijery akaiky mihitsy na ireo solotena ny mpiasa satria ny mpiasa tsy maintsy mila solotena izy a ahafahany mifampiresaka satria tsy isy an'izany hoe mpiasa ray manontolo iresaka amin'ny mpampiasa ray manontolo tsy isy an'izany tsy maintsy misy sady ny lalàna eto Madagasikara koa ny efa nametraka an'ireny hoe misy solotena ny mpiasa tokony ho tanjany zany tokony ho tanjaka eo anatin'izany a anefa misy ary ny amin'izao fotoana izao reny le solotena ny mpiasa irenylay zay natao atsonjay reny a amin'izao tokony mandray satria misy anie meko ohatra fotsiny tsika raha hoaniny eo amin'ny porony tamata amin'ny SMMC ao Tamatavy ao a dia misy solotena mpiasa tonga dia nyroasina fotsiny zao ary ny tena manahirana de ohatran'izao hoe ny fanjakana azy efa nanome taratasy na niery hoe averina miasa reo fa ny tompona ndraiky treo amin'ny porony ray a no lasa tsy manaiky an'izay fanapahakevitry ny fitondrana zay zany zavatra tena manahirana be raha ohatra fotsiny ho an'ny ka anakiraiky io an'ny caisse d'épargne de Madagasikara nisy fandroana solotenan'ny mpiasa zany hoe mpitarika syndikaly ao ny fitsarana mihitsy ny namako hoe tia de fandroana lisasy mahabusif izy zany hoe tokony verina miasa le ony fa ny tompona ndraiky taondray a no tsy manaiky an'lay didim-pitsarana izay mamerina an'le mpiasa ireny zany a isan'ny anankiray izay tokony andraisan'ny satria ny fitondrana no eo fitondrana amin'izao fotoana izao misy eo amin'izao fotoana izao a raha tena pirindra sosialim-bahoaka izy a de tokony mijery an'ireny mampiatra an'ireny re lalàna efa misy fanapahakevitra efa tapitra raha ho any Ambatovy indrindraindrindra Ambatovy amin'izao fotoana izao de misy 10 taona 10 nisan'ny solotena ny mpiasa nalefa chômage technique de iza zany ary a no ifampiresaka mikasika ny sosialy ny mpiasa raha ohatra ka solotena mpiasa aza alefanao chômage technique ny lalàna nefa tsy ahafahany maniry an'izany amin'izao fotoana izao meko raroto kely ihany hoe ny syndicat international misy an'izay atao hoe global union avy any Genève zay efa maniry mihitsy nandefa taratasy a any amin'ny premier ministre aty amin'ny ministère ao koa ny confédération syndicale internationale avy any Bruxelles maniry an'izay hoe misy tsy manaja lalàna reo Ambatovy ao reo mikasika ny resaka chômage technique iny mila diniany io miandro zany amin'izao hoe mbola tsisy nieno aloha amin'izao fa mino a fa ihainy satria ny afo syndikaly a efa eo ampelatana ny afo syndikaly keo amin'izao fotoana izao ny situation ny Ambatovy sy ny port Tamatavy ny caisse d'épargne reny a de mino a fa ieno amin'izay ry zareo hoe misy zavatra tokony alambinao satria bomba retardement raha ho an'ny tontolony eo Tamatavy fotsiny a io resaka Ambatovy sy ny port io satria ao amin'izay tafantatsika efa tsy ny mpiasa rery tsony no tezitra fa efa ny vahoaka ao amin'ny Tamatavy io a manomboka mozongozona taitra mafana raha tsy diso le fanontaniana hoe misy antenaina ve sa inona zay raha ohatra ka tsotsoriny mba ahafahako mamaly hoe misy antenaina tsisy antenaina de ny zavatra efatra zany farafakely ny tokony jerena miainga amin'ilay antsony hoe vinam-piarahamonina inona ny vinam-piarahamonina le mpitondra fanjakana de araka ny teny namana solombavimahoaka hoe ngamba tsy misy zavatra ratsy rehefa maritra zavatra anankiray satria sarika amin'ny fisainany sy ny fitiavan'ny olona azo itikevitra io za tsy manao hoe zato isan-jato ny vinam-piarahamonina fitondrana ankehitriny de zay tsara azo itikevitra io satria za mahita hoe misy tsaratsara kokoa noho io azo anatsara anazy raha ilaina ohatra zany koa le politique générale de l'état politique akapoben'ny fanjakana mety ho tsara koa io amin'ny akapobeny misy tsiny foana moa zavatra rehetra fa manomboka eo amin'le hoe PND programme national de développement sy lay programme de mise en œuvre zany hoe nga premier ministre moa manana voambolana paritsaparitra tsy fantatro zay le fomba eo zany nahitana taratra hoe manana le finiavana ve le mpitondra ary manana le politika ahafahana mampandroso an'le firenena de za de kely finoana mba tsy tena hoe tena tsy manam-pinoana ny ahafahan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mamaha ny sosialin'ny mponina malagasy amin'izao fotoana indrindrindrindra rehefa mandinika amin'ny fomba fanataterahana ny raharaham-panjakana nandritra izay herintaona sy tapan'izay de tsy misy valaka amina taona nandritra ny 5 taona de kely finoana na tsy manam-pinoana ahafahan'ity fitondrana ty sy zay hoe mieritreritra mbola iverina na hoe satria mitovy daholo le politika andreo hatramin'izay moka 5 taona tsy nisy anavahana de kely finoana ny amin'ny hoe ahafahana miatrika an'izany hoe tena fanarenana ny sosialy ny malagasy amin'izao fa misy amin'izao fotoana Solombavimahoaka Madagasikara averiko kely hoe avita sa tsy avita zay le fanontaniana na hoe anao sa tsy anao mety misy antenaina ve tsy anao io zany tena miankina amin'le iverenako ihany le toetsaina eo ao anatin'izay toetsaina zay le finiavana le
volonté politique manana an'izay ve sa tsy manana an'izay le mpitondra kehitriny adidiny matsy io rehefa mametraka an'izay hoe adidin'izay dia zavatra nydika zay adidy zay mantsy zavatra tsy maintsy atao tsy tokony hipetraka kory ny fanontaniana hoe anao ve sa tsy anao fa amin'ny mahadidy azy a dia tokony ho atao a io zavatra io miankina amin'ny toe-tsaina io a miankina amin'le finiavana politika io a dia miankina be dia be amin'le kolotsaina amin'ny mahamalagasy atsika tsy tokony atao kabary fotsiny hoe fijerena ny ambom-pirenena tsy tokony hijanona ho fitenenana fotsiny zay zavatra zay ary zay nahatonga nanitrikitrika foana teo hoe miankina amin'le mpitondra foana nge le mpitondra nge ny tarafin'ny olona le mpitondra ny tarafin'ny olona marina ny tenenin'ny rahalasoava rehefa miteny izy hoe miainga avy any amin'le fiarahamonina ifotony be dia be zavatra miainga avy any amin'le fiarahamonina ifotony fa raha tsy misy fiovana avy aty amin'le mpitarika aty ambony a tsy manainga an'le olona zay zavatra zay tsy misy an'le hoe incitation ny vahoaka ne mila etsiketsehanao hoe mila olona andraikitry ny mpitondra zany andraikitry ny mpitondra zany ny vahoaka mila etsiketsehanao mila kolokoloinao mila tarihinao izy satria izay ny nametrahany vahoakanao teo amin'ny toerana io hitarika azy hitondra n'le hoe firenena fitondrana firenena ne fitarihiny tsy hoe ianao rery amin'ny mampitondra firenena anao manao ny asa rehetrarehetra tsisy avitan'izany ny mpitondra firenena ny vahoaka ray manontolo ny manao ny asa fa mpitarika io no mitarika ka rehefa io no tsy manao an'le izy a dia tsisy zavatra mandeha zany le izy tsisy zavatra mandeha zany le izy iverina hoe manam-pinoana ve sa tsy manam-pinoana eo am-piandrasana azy raha izaho manokana satria efa nisy zavatra natao ihany tao ny antenimieram-pirenena iverena piany le teo lolokely teo hoe nisy an'ireny motion reny nge fandondona latabatra hitenenana hoe misy zavatra tsy mety misy zavatra tsy mandeha ino moa no navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorena antsika olona tan-dalàna dia samy manaja n'iny daholo hoe eny arekena fa zao aza zao miandry aho hoe inona ny ova aiza ho aiza amin'izay ary a le zavatra nandrasana le zavatra napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aiza ho aiza ny zavatra tokony hiova ao anatin'ny fitantanana ny raharam-pirenena eny a tapitra ny fandarantsika tompoko lasy tompoko vavy fa omeko anjara fitenenana tsirairay farany nareo mamarana azy a atombontsika tsy an'andriamato barsona rakotomanga dia andriamato somavy-mahoaka soava ary mamarana azy ianao andriamato andro rakotonyrira mahazoko be anao ray aman-dreny indrindra anao etangamba no ataony anaovako an'izay atao parafilazany ianao fa olon-dehibe a teninao farany atao hoe manoloana ny vahoaka malagasy fetsika sa manoloana ny fitondram-panjakana ia misaotra ny nanome fitenenana teny farany amba dia makasitraka nareo ato amin'ny Cool TV satria zava-dehibe ny ahafahana miteny ohatran'izao ary mitondra fisaorana ihany koa ho an'ny mpijery rehetrrehetra ny teny ambarako anatin'izay dia amin'ny syndikalista ao amin'ny Ambatovy zay dia mazava loatra manana olana ny mpiasa ao Ambatovy eo indrindra amin'ny resaka chômage technique iny dia amin'izao fotoan'izao mafana dia mafana ny zava-misy ao Tamatavy eo satria tsy ny mpiasa rery tsony mandeha chômage technique no efa mitaity no manafana azy fa efa miaraka amin'ny vahoaka mihitsiny tokony zany andray fepetra ny fitondram-panjakana mikasika ny famerenana an'ireo solotena mpiasa 5 dia fandaniana avy eo andinika an'ireo mikasika ny chômage technique io ahafahana manao ny étude cas par cas satria efa tsy ny syndicat eto Madagasikara rery tsony no mitakany izy io fa efa ny syndicat international miaraka mitakany izy io ary tamin'ny herinandro nahazo fitsona tamin'ny zareo avy any Genève mihitsy ny tenanay hoe rehefa miziriziry amin'ny tsy fandraisana andraikitra mikasika an'io ny orinasa Ambatovy dia tsy hidiny ho avy ety Madagasikara mihitsy ny zareo aza hanampy raha ilaina amin'ny fanaovana grevy mafana maniry satria ny lalàna mihitsy zany lalàna malagasy mihitsy zany no tena vohitsakitsaka mikasika ny chômage technique io ary dia manatoky fa dia ny fitondram-panjakana andray fepetra malakilaky mikasika an'io ohatra somary natorotoro mantsy izy io fa variana tato anatin'ny resaka ny hermady sy ny akesite ny hermady sy ny domaine tsika fa io zany dia mbola misoko manginao ihany io ary mafana dia mafana mihitsiny amin'izao fotoan'izao dia matoky zay fa tsy neny hermady neny Ambatovy rery ihany fa ireo
izay efa nambarako teo aloha teo hoe ireo mikasika ny famerenana miasa ireny asoltenan'ny mpiasa sy syndicaliste no natao no tsinotsinony reny zany sy izay natao limozazy reny tokony averina hiditra hiasa ho fidipitiantsika andriamatosy no mavimahaka ia dia mbola mamerina ny fisaorana anareo atao amin'ny Cool TV manokatra ady hevitra ohatr'izao satria zavatra tena ilain'ny vahoaka zany ilain'ny vahoaka fantarina ny zavatra iainany andavanandro ny zavatra tiako marihana fotsiny hoe averiko foana le fiovana toe-tsaina zay ilaina ny fiovana toe-tsaina nanotanteriko izy ho an'ny mpitondra fa eto miantso manao antsoavy ny vahoaka malagasy hoe isika vahoaka isambatan'olona koa mila manova ny toe-tsaintsika tsirairay avy mila mahatsapa fa mila fiovana ao anatintsika tsirairay avy ao raha tena vonona ny ampandroso Madagasikara tokoa tsika amin'izao fotoana iainantsika izao be dia be ny zavatra mafapana araka ny tenen'ny Rahalahy Barson teo fa miantso ihany koa ny vahoaka malagasy hoe alao ihany ho tony fa ny fikorontanana tsy mitondra fandrosoana tsy hitondra fandrosoana fa fahasimbana sy fahaverezana foana no hitan'ny fikorontanana fa alao mitady foana ny hevitra zay jerena vahaolana ao anatin'ny fahatoniana sy ao anatin'ny fitoniana zay ny zava-dehibe indrindra ngamba fa betsaka nefa zavatra ny lalovantsika teto Madagasikara na korotana io na ny savorivory io fa tao anatin'ny 5 taona taraky ny tenen'ny Rahalahy Soava teo tsy nitondra eto ihantsika dia alao hijanona ao anatin'izay fitoniana sy fahatoniana izay tsika Soava ampena zany le fakasitrahana ny eto amin'ny Cool TV ny zavatra tsy azo amaivanina amina famihezan-tena ohatr'izao dia hoe ho an'ny mpitondra fanjakana isan'ambaratonga eo na fifidianana natongavanao teo amin'izany fahefana zany sy toeran'izany na alabato natongavanao teo na fihetseham-bahoaka na fandrombaham-pahefana na fanonganam-panjakana eo ampelantananao le fahefana ataonao inona io fahefana io anoizanao famoretana sy ny fampahatrana ny vahoaka ve sa mba anaovanao zay ezaka rehetra ampivelarana ny fiainany vahoaka io fa zay mifototriny hoe sosialy ary tsy tanteraka zany raha mitazapotsiny ny olo-pirenena isanisany fa mila mametraka rafitra ny anaty fiarahamonina any mba ahafahana mametraka lamina sy toe-tsaina ifihezana n'ilay fanjakana satria ny mpitondra fanjakana hatramin'izay dia zary nanararoatra fotsiny ilay fahefana teo ampelantanany amin'ny endriny maro dia le vahoaka no mpiretina fotsiny ka tokony hanova le fomba fijery amin'izay toe-tsaina ny lazay ny namana solombavam-bahoaka dia verina fa rariny hitsiny raha mba misitraka ny tombontsoa no menjanahary azy eto amin'ity firenena ity le vahoaka ary dia adidin'le fanjakana rehefa matahotra n'le vahoaka izy no manao an'izay zavatra zany hoe tsy hanao biby lava sy olona sanatria fa misy adidy ifamatorana misy ifanarahana ny fanaovana zay le antsoina hoe contrat social ka rehefa tojo amin'ny teboka anankiray anapahany vahoaka n'izay fifanarahana zay tamin'ny fanjakana izy na mpitondra fanjakana dia zavatra hafa ny mety hitranga ka iveriko fa tsy tombontsoa an'iza raha zay zavatra hafa zay no mitranga eo amin'ity fiainan'ny firenena ity mangasiraka Soava fitipitiantsika mamarana azy ianao ray aman-dreny andro eraka ny teninay dia tsotra teny antsoavy zany atao hoe vonjeo ny vahoaka malagasy raha azo atao amin'ny conseil de ministre reny dia leo raketa no mba menan'le ministre mba ataony karazana goûter atsapany an'izany fahasairana ny vahoaka any an-tanàna an'izany raketa ozy any no alefa sao mba andinina an'izany ny fanjakana dia tokony ho terena mihitsy andrainy andraikiny satria indramina le fahefana fa indraindray manko misy arrogance be zay atao nampitondra dia mideadehaka sy mireare fa tsy mieritreritra n'le fiainam-bahoaka sy le nandrahana azy asan'Andriamanitra manko io resaka fitondrana io fahefan'Andriamanitra no menanao dia ampiaro dia jereo le vahoaka tokony hanana an'ilay esprit de piété tsika mba hitandrina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa tsy ny hoe matahotra ny tsy ahazo be dia be amin'izay fatongavany amina fitondrana zay ka zahay zany dia mampirisika an'ilay atao hoe mila décoloniser ny ty firenena malagasy ty tompoko mila décoloniser ny ty firenena malagasy ty satria mbola misy tanana vahiny amin'ny zavatra atao félicitation ho an'ireo mpiasa ny domaine satria hitanay fa zava-dehibe no nataon'ireo tamin'ny fanavaozana an'ireny lettre de politique foncière reny mety reny
zava-dehibe fitakiana isan-karazany reny a mba anjakany ny malagasy amin'ny fananany sy ny areny a eto amin'ity tany ity. Zay nanaovanay félicitation reny le acteur tenenina hoe tokony hetsika daholo ny acteur rehetrarehetra zany a mba hitady vahaolana amahanan'ity de entina amin'le mpitondra zay a de terena amin'ny mpitondra mba hanao an'izay satria zay no adidiny tsy maintsy ataony zay ary tsy tokony hanao lalany rinintsika hoe nataony député ny andriamatoa filoham-pirenena teo aloha ihany no ataony aty afara na nataony président Ratsiraka ihany no atao amin'izao fa mila fanovana mila fasahiny zay andao iova andao jerena le izy makasitraka sy misaotra anareo amin'izay resaka rehetrarehetra zay fa de sambo tahina tompoko eny ary tompoko lasy tompoko vavy andriamatora Johnson Lantoir John solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny boriboritany fahatelo Soavandriamarotafika mpanao gazety mpamakafaka politika Andry Rakotonirina filoha national ny OMDHL mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary Barson Rakotomanga mpikambana amin'ny syndicat ny mpiasa ao Ambatovy magasitraka anareo efatra raha mianaka nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mikolo-hevitra isorana ihany koa sika ny tokantrano any ny nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny fandarana mikolo-hevitra dia apatsahivana antsika fa hitondrana ady hevitra iresahana loha hevitra saingy ny tanjona dia ny fampitomboana ny fahalalany ny isam-batan'olona mahakasika ny raharam-pirenena fa indrindra hifampitaizana mba hifampikoloana azahoana n'izany hoe tanora mandray andraikitra olo-pirenena mandray andraikitra firenena vanona izany ihany koa izany ihany koa hitaizaina ao anatin'ny fahasamihafan-kevitra amin'ny ady hevitra mba olo-pirenena mahay ady hevitra mahazaka ady hevitra izay no tanjona ato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra midika zany fa misokatra ho an'ny rehetra na olo-pirenena tsotra na mpanao politika na minisitra na solombavam-bahoaka izay rehetra tompona andraikitra dia afaka miakatreto amin'ny plateau ny mikolo-hevitra avokoa anasanantsika rehetra zany ao anatin'ny ady hevitra sy ny loha hevitra izay entina isaky ny zoma ariva tahaka izao. Tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko.